raha sendra misy ny olana fanamafisana ny fifankatiavana sy firasakina no afatra fohy sy manandanja avy amin'ny Ramatoa Randrianazary vadiny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeripirenena no dinina nandritra ity fiaonana ity ihany koa ny anapianareo vady amanjanak'ireo zandarma tapirinasa ny fandaminana ireo asa sosialy samihafa ho tanterahana ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny fankalazana Noely eo anivon'ny zandarmeripirenena amin'ity taona 2024 ity. Efa mimana sady amin'ny Noely 2024 zany ny avadin'ny zandary fa mbola mitanany sainy maro maneran-tany aloha hatramin'izao ny fifidianana tany États-Unis ho an'ny teto Madagasikara tamin'ny firesaka tamina tanora vitsivitsy ny mpanao gazety ny televiziona malagasy mikasika izay fifidianana tany États-Unis zay ho aratsika vetrany. Zay falaniny zay moa dia tatahatra ihany hoe mbola mitoetra foana ny mahamodely ny demokrasia ny firenena Amerikana. Ny vilana kely gamany hoe ina moa natonga anazy lany ny fahitana izy manokana dia mbola teo zany le fitiavan'ny tanora izay maranisa any États-Unis zany mbola betsaka ny tanora mankafy azy eo ihany koa le vitsianisy izay nitsinjoviny manokana nandritran'izay mandat voalohany izay ka ny ina zany amin'ity mandat faharoa ity ny mba hijereny manokana indray ny afrikana satria izy moa zany manana afrikana dia nitsinjovany ihany koa ny tanora trano zany amin'izay hoe fitsinjovana sady dia zao ny tanora izay mety ho avy ny firenena eraky ny Afrika zany. Mahatanora dia faly satria manatetika asa maro izy ho amin'ny tanora ary irina indrindra zany mba hitodika indray aty Afrika izany amin'ny mahademokraty azy moa dia mahafinaritra ny mahalany azy ary modely amin'ny firenena rehetra eran-tany izany ny Amerikana amin'izao fotoana izao ary tsy raraka amin'izay hoe voalohany eo amin'ny sehatra rehetra hoe première puissance mondiale azy. Sy zany fahitan'ireny tanora ireny izay falan'iny Barack Obama izay indray fa ny États-Unis dia fanantona kokoa ny atoko républicaine ny atoko démocrate ahafahana miara-mamany olana ara-toe-karena izay misy any an-toerana vaovao avy any ivelany izay ho arahantsika miaraka amin'izay ihany koa fa natomboka androany congrès communiste any Chine anisan'ny dingana lehibe amin'izany moa ny fanatsarana ny rafitra politika any an-toerana fanampin'izay ny fanendrena ny filoha vaovao hitantana ny toko any amin'ity firenendehibe ity ho arahantsika miaraka ireo vola Rafarasoa. Parti communiste chinois. Un congrès qui durera une semaine et au terme duquel le nouveau dirigeant du parti sera... Ao anatin'ny congrès fahavalo-ambinifolo ao amin'ny palais d'assemblée du peuple ao Pékin ny antoko communiste sinoa amin'ity herinandro ity anisan'ny tanjona lehibe amin'izany ny fanendrenany Xi Jinping ho filoha vaovao hitantana ny antoko handimby any Hu Jintao ary izy ihany koa no hitantana ny firenena ao aoriana kely nandritry ny fitaom-panokafana ny congrès no nanambaran'ny filoha Hu Jintao fa mateti-pitranga loatra ny kolikoly ary tsy maintsy ho amafisina ny ady atao amin'izany ho jerena ihany koa izy ny fomba hanatsarana ny andavanandro ny mponina manantena izany tokoa izay vahoaka hoy ity vehivavy ity mpandray anjara maherin'ny 2 any ho any avy amin'ny faritra samihafa eto Chine no andrasana hiatrika ity congrès lehiben'ny antoko communiste ity manomboka androany tsy ho atao latsa-danja ao anatin'izany koa ny fanarenana ny toe-karena ahafahana mitazona ny Chine ho larana faharoa eo amin'ny sehatra maneran-tany. Le président américain est déjà... Tafaverina tao amin'ny Maison Blanche indray zany Barack Obama rehefa lany fandroany ho filohan'ny États-Unis mipetraka nefa fanontaniana hoe fomba fiasa toy ny ahoana no apetrany ato anatin'ny 4 taona manaraka tsy andiso fanantenana ny vahoaka Amerikanina. Anisany ho ataon'ny Barack Obama lara-pamena ny ifanantonana amin'ny zareo républicaine fantatra mantsy fa afaka 2 volana no any dia mety hisy olana ara-bola ifanesy any États-Unis ary mety hisy fetrikany ratsy eo amin'ny toe-karena vokatry ny tsy fifanarahan'ny antoko rotota tato anatin'ny 2 taona ny mpitarika ny républicaine ao amin'ny chambre de représentants John Bonner kosa etsy andanin'izay dia efa nanambara fa vonona ifanometanana amin'ny démocrate izy ireo ho tombotsoan'ny firenena sy ho fanajana ihany koa ny finiavan'ny vahoaka iray manontolo marina fa mbola samy tafaverina amin'ny toerany ao amin'ny parlemanta tao aorian'ny fifidianana iny na ny filohan'ny démocrate na ny andry zareo républicaine. Ivelany eto Madagasikara sika vaovao tapatapany sy nangon'ny mpanao gazetin'ny televiziona malagasy no hamaranantsika izao vaovao antsara izao.
folo isanjaton'ireo mikaraha misam-bolana no manana petrabolana amin'ireny banky ireny eto amintsika. Ankoatra ny fametrahambola dia antony hisafidianana banky ihany koa ny tolotra samihafa arosony toy ny fampindramam-bola. Tolotra vaovao omeny BOA ohatra ho an'ireo mpiasa maniry anangana trano, ny tolotra akansoa mampiavaka azy ny fepitaona amerenana hatramin'ny 17 taona sy ny tany zana-bola tsy miova 12 isanjato ao anatin'ny taona. Teny amin'ny Salon de l'Habitat no nanomboana izay tolotra izay. Ankizy sahirana 200 avy ato amin'ny kolejy Masindalo Mpanjaka eto Fenomanana no notoloran'ireo malalan-tanana avy ato amin'ny paroasy kojakoja mpianarana toy ny kahier, stylo ary kitapo. No amafisin'ireto zanaky ny fiangonana ireto fa fanamahivanana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny ary fampirisihana ny ankizy no anton'izao hetsika izao. Teny fanevan'ny sekoly raha teo ny hoe milofo mianatra ho tonga olombalona. Tsy mijanona treo ny hetsika fa itoy amin'ny fanampiana ireo ankizy sahirana sy ireo mpianatra eny amin'ny EPP. Mikasika ny ady amin'ny kolikoly eny an-dalambe dia isy ny famokarana horonan-tsary ampisehoana ny endrika kolikoly sy fomba fanao mahazatra iarahana amin'ny bianco. Aseho ho fampianarana aloha izany fa aveo dia ampiarina ny sazy ka na ny mpamily na ny zandary dia samy hosazina. Voaresaka ny fividianana fiche de contravention mba ahafahana mandeha raha misy ny tsy fahatomobana ny fiara na ny taratasiny. Tokony isy ihany koa hoy ireo mpitatitra ny fampiresahana eo amin'ny zandary sy ny polisy satria tsy eken'ny polisy ny fiche de contravention omen'ny zandary ary tsy eken'ny zandary koa ny avy amin'ny polisy. Ho fisorohana ny fandribana fiara-pitatitra kosa dia izy ireo toerana metrahana mpitandro filaminana ka izy ireo dia manao tenue de combat. Tsy tokony zava-papie izy ireny fa manao identification raha misy olona mampia ary misoroka ny asan-jiolahy amin'ny alalan'ny fivezivezena sy ny escorte. Ny zandary manao fanamiana mangamanga no natokana hisava taratasin'ny fiara sy ny équipement. Ny antony moa dia ampianana ny isan'ny fisavana fiara be loatra izay mampimenomenona ny mpandeha. Izay ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Misaotra antsika rehetra tompoko niaraka taminay teto isorana teknisiana sy ny mpanao gazety Manosolofo manolotra ny vaovao miteny frantsay rehefa aveo raha pitsomarena kosa fenao Andriamaroina miaraka amintsika eto misy tiara 14 kosa rampitsariva veloma tompoko.